Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray ny tenako a tratra nyity androanyroany ity ny rarinany dia samby hoeniko ny fahasoavan'Andriamanitra itsika tsirairay avy miala avy eto. Ampanatrehatena no hitondrako ny sakafom-panahy na ny afatr'Andriamanitra amintsika androany. Kanefa alohan'ny hidirantsika amin'izany dia hiaraka nondroka ny lohantsika isika hivavaka. Ry rainay tsara indrindra izay any an-danitro, ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Misaotra anao izahay fa nomenao tombonandro ka mbola afaka mitera sy mankalaza ary mianatra ny teninao hitondray androany. Mamelà ny elokay fa mpanota tsy mendrika izahay. Ary tsy mendrika na nanona ny anaranao akory aza. Mamelà anay fa izany fahotana izany no hevitra mampisaraka anay aminao ary sarotava manakona ny tavanay tsy ahitanao. Misaotra anao Tompo fa mino izay fa mpanota voavela heloka sahady noho ny amin'ny anaranao. Raha hitondra ny teninao eto aho dia alefaso ny fanahy masinao ampiteny ahy eto fa ianao no hiteny fa fitaovana fotsiny aho. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Ny lohateny lehibe izay hodinirantsika androany moa dia mitondra ny lohateny hoe ny fahafahana. Mitondra ny lohateny hoe ny fahafahana. Inona moa ny atao hoe fahafahana? Ny atao hoe fahafahana dia manafaka olona na biby na zavatra anankiray izay voafatotra na voagadra. Izany ny atao hoe fanafahana. Olona manahoana hoe no afahana? Olona anankiray izay voagadra, voafatotra no afahana. Fa tsy olona efa libra no afahana fa olona voagadra no mila fanafahana. Io didifolo io dia mizara roa lehibe izy io. Ny didifolo mizara roa lehibe. Ny tapany voalohany aminazy io amin'ny didy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia mampiseho ny fifandraisan'ny Andriamanitra sy ny olona. Ary ny tapany faharoa kosa manomboka amin'ny didy fahaenina hatramin'ny fahafolo dia fifandraisan'ny ny olona samby ny olona. Zany fizaran'io didifolo io. Mizara roa lehibe izy io, folo n'isany fa mizara roa lehibe izy. Ny tapany voalohany marika fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona. Ary manomboka eo amin'ny fahaenina hatramin'ny fahafolo kosa dia marika fifandraisan'ny olombelona samby olombelona. Dia ho jerentsika indray ny hazo fijaliana. Alefy sara an-tsaina ny hazo fijaliana la croix. Mizara anankiroa koa io hazo fijaliana io. Ny mitsangana iny fifandraisan'ny Andriamanitra sy ny olombelona. Iny mitsangana iny. Ary ny matoritory kosa fifandraisan'ny olona samby olona. Zany dikan'io la croix hazo fijaliana io. Mitovy dikany didifolo ihany ny dikany la croix. Sansy anankiray no avoakan'izy ireo. Ny anankiray voalohany fifandraisan'ny Andriamanitra sy ny olona. Ary ny anankiray faharoa fifandraisan'ny olona samby olona. Zany ny kisarisary avoaka nio didifolo sy ny hazo fijaliana io. Dia eto tsika amin'ity fahafahana ity dia ho zaraintsika roa
lehibe koa ny fahafahana eto androany. Ho jerentsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona, ary ny amin'ny fizarana faharoa kosa indray ho jerentsika ny fifandraisan'ny olona samby olona. Ho jerentsika ary ny tapany voalohany le fifandraisan'ny olombelona sy amin'Andriamanitra. Ho raisintsika ny baibolintsika ka ho jerentsika ao amin'ny Galatiana 5:1. Galatiana 5:1. Zao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fahafahana no nanafahany Kristy atsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho hazon'ny zioka ny fandevozana intsony. Fahafahana no nanafahany Kristy atsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho hazon'ny zioka fanandevozana intsony. Inona moa zany zioka zany? Ny atao hoe zioka dia zavatra mavesatra, zavatra manageja. Zay ny atao hoe zioka. Dia eto zany Andriamanitra dia efa miteny fa efa nahazo fahafahana ianao. Efa olona afaka ianao. Efa i Jesosy Kristy mihitsy no nanafaka anao teo amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Maty izy nisolo aisy ianao. Tokony zasy ianao no nongona teo amin'ny hazo fijaliana, anefa nisoloany Jesosy Kristy zany. Olona efa nahazo fahafahana ianao, efa nahazo fahafahana ao. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika, nahafoy ny zanan'ilay tokana mba hahazo atsika fahafahana sy famonjena. Fitiavana ry zany tamin'ny alalan'ny fitiavana no nazahoantsika fahafahana ry havana. Efa nahazo fahafahana isika tamin'ny alalan'ny Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia efa fandresena lehibe ho atsika zany, efa fahafahana azontsika izany. Ka noho izany ka manana fiononana. Tany mafy izay efa nananao mba tsy hisy hoaka ny satroboninahitra ao. Aza manaiky ho resy sy ho lavo ny fahotana intsony. Ny fahotana ilay zioka mavesatra, fanandevozan'ny Satana izay ataony amintsika. Ny fahotana ilay zioka manavesatra, mandreraka ny fonao, ny fotsika, ny foko. Anakana atsika tsy ho anakaiky an'Andriamanitra. Efa azontsika ny fahafahana ka mijoro sy mifalia. Toy izantsika ao amin'ny Salamo 7:3-20 izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah mamonjy azy, tsy manafaka azy. Eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy, ka mamonjy azy satria nialoka tamin'izy. Ary Jehovah mamonjy azy, tsy manafaka azy. Eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy, ka mamonjy azy satria nialoka tamin'izy. Manafaka sy mamonjy anao Jehovah. Efa olona afaka izao sy anao. Efa nividian'i Jesosy tamin'ny rany izao sy anao. Ka mila ianao manaiky hialoka io aminy no sisan'ny rasan'i Jesosy. Tsy manao ankiry anefa Andriamanitra, fa miandry anao ampitiavana izy amin'izao fotoana izao. Aza mangatakandro, ialao ireo zioka-pahotana izay manageja anao. Raiso izy anio ho tompo sy mpanjaka sy mpanapaka ny fiainanao. Hoy ny Luka 2:9-30 manao hoe: miambenaka ny vavaha mandrakariva,
mba hahery ianao. Miambenaka ny vavaha mandrakariva mba hahery ianao. Satria efa azontsika ny fahafahana dia mila arahantsika ambavaka izany andro aman'alina mba tsy ho votsitra amintsika intsony izany fahafahana izay efa antanantsika izany. Izay ny tapany voalohany izay ifandraisany itsika olombelona amin'Andriamanitra, izany fitiavan'Andriamanitra any olombelona. Iny izay voalaza teo ny tapany voalohany fa tena tiantsika Andriamanitra ary efa nanome fahafahana atsika tsirairay avy izy. Tena nanolotra ny aina izy mba hamonjena atsika. Izy zany havita tahaka nataon'Andriamanitra, izy zanan'ilay tokana avoiny ho an'ny olombelona tsy misy. Fa kosa noho ny fitiavany lehibe atsika dia nataony tamintsika izany. Fa mila ny fijoroantsika sy fanakakaizantsika azy mba hitanantsika izany fahafahana izay efa azo itsika izany fa tsy avosotra itsika intsony. Raha ho jerentsika indray ary ny mikasika ny tapany faharoa ny amin'ny olombelona samby olombelona. Ny fanafahana amin'ny olombelona samby amin'ny olombelona. Izany hoe fifampitohizan'olombelona sy ny olombelona izany. Satria efa hitantsika tamin'ny tapany voalohany teo ny fampitohizan'ny Andriamanitra sy ny olombelona. Dia ho jerentsika indray izany ny amin'ny olombelona samby olombelona. Raisintsika indray ary ny baibolintsika dia ho jerentsika ao amin'ny Deutéronomia 15:1 hatramin'ny 11. Deutéronomia 15:1 hatramin'ny 11. 1 sy 2. Izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry kely ery ambony dia miteny hoe ny amin'ny taom-panafahana. Ny soramandry kely ery ambony dia manao hoe ny amin'ny taom-panafahana. Izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isam-pito-taona dia manaova fanafahana ianao. Ary izao no fomba ny fanafahana. Ny tompo-trosa rehetra izay nampanana vola tamin'ny namany dia hamoy izany. Tsy haniry ny namany izay rahalainy handoa izy satria efa voantso ny fanafahana ho an'i Jehova. Manana trosa ireo rahalahy sy rahavavy tsika ireo. Ny trosany dia mbola tsy mahalala an'i Jesosy izy satria Jesosy efa maty ho azy. Dia ianao no asaina manefa io trosa io. Izany hoe ianao no mampafantatra azy, misintona azy ho eo amin'i Jesosy Kristy. Ananan Jesosy trosa izany ianao. Mila manao asa fitoriana anao amin'ny manodidina anao. Voalohany amin'ny ankohonanao, izay vao manodidina anao. Nanan Jesosy trosa antsika tsirairay avy. Mila ezaka izany tsika andoha izany trosa izany satria efa izy efa namoy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nisolo voana antsika. Dia anjarantsika indray izao no mandoa an'izany trosa izany amin'ireo rahalahintsika ireo izany. Izay tiany ny tenin'Andriamanitra hambara eto. Hotohizantsika indray ary amin'ny andininy 4 sy 5. Izao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy dia misy olona malahelo eo aminao fa hitahy anao tokoa Jehova eo amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra holovainao. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ianao ka mitandrina hanaraka izao lalàna rehetra izao
izay andidiko anao anio. Fa Jehovahandriamanitra hitay anao araka izay nolazainy taminao, ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra, ary hanapaka firenena maro ianao, fa izy kosa tsy mba hanapaka anao. Eto amin'ny andininy faefatra, fadimy, fahenina izy dia milaza fa raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao dia Jehova hitazana anao, Jehova hitay anao, ho ambininy, ho afaka ianao, ary ianao no hampindrana fa tsy hihindrana izany. Ianao no hanome fa tsy ianao no hisambotra. Ary amin'ny firenena maro dia ianao no hampisambotra ny firenena maro. Tia ny hambara eto dia eo amin'ny fianakavianao sy manodidina anao. Maro zany manampy tena zavatra avy aminao io, aminao io. Ianao no heriny, ianao no fanantenany, ianao no antenainy. Na amin'ny fiainana andavanandro eto no tiany lazaina, satria amin'ny olona samby ny olona no any tapan'ity faharoa ty. Rehefa fanambinina zany ianao nafahany ianao dia anjaranao koa manafaka ny hafa. Tsy ny asa fitoriana fotsiny zany no fanafahana sy tokony hifampizarantsika, fa hanampy ny hafa amin'ny rehetrarehetra koa ianao, fa tsy hifinana soa ho an'ny hafa. Ilainao zany manampy ny hafa. Rehefa misy zavatra manahirana azy dia ampiana izy. Mitady asa izy ka ianao nefa nahita asa any, fantanao fa mety amin'ny diplaoma, mety amin'ny toerana misy azy dia atoroy azy zany. Fa ny fiainana tsy vitan'ny asa fitoriana fotsiny, satria ny asa fitoriana dia miara-panahy, fa miara-nofo koa, satria efa napetraka amin'ity tany ity tsika dia tsy maintsy mitady vola, tsy maintsy miady amin'ny fahasahiranana amin'izany fiainana izany. Dia anjarantsika zany izay efa manana ny Kristy sady mizara manao asa fitoriana tsikany, manambara ny fitiavan'i Jesosy sy manambara ny tantara izay soa efa nataon'i Jesosy taminao, dia efa zava-dehibe zany, efa asa fitoriana zany. Tsy voatery hoe hilanjalanja baiboly foana ny atao hoe asa fitoriana, fa ny mizara fahasoavana tonga taminao mitantara, dia efa mahatonga ny sasany voatarika eo amin'Andriamanitra izany, ary efa manefatrosa ianao amin'izay fotoana izay, satria efa nanambara an'io olona manodidina anao io. Itsika tsirairay avy io dia ananan'i Jesosy trosa. Ny trosany ananantsika, trosan'i Jesosy ananany amintsika dia fanaovana asa fitoriana amin'ireo olona manodidina antsika ireo, indrindra fa amin'ny ankohonantsika. Manana fotoana ny fampizara amin'ny ankohonantsika, ampianaro ny zaza, ampianaro azy ny fitiavan'i Jesosy, ampianaro azy ny mivavaka, ampianaro azy mila manankina ny fiainana amin'Andriamanitra, satria ny zaza izay fomba fitondranao azy ihany no fiainany any amin'ny lehibe. Ohatra ny zavatra ambolena ihany io. Raha ohatra ka misy kakazo anankiray, mivilaka ilay kakazo, ka hoe asianao hazo anankiray indray atsatoka akaikiny eo, dia fatorana eo izy dia ampahitsianao, dia lehibe ny hazo iny dia mahitsy ny hazo iny. Fa raha ohatra ny hazo iny ndraika mbola kely iny izy ka naforitranao, dia miforotra araka n'izay fomba namoritanao azy koa iny hazo iny. Dia izay zany ilay zavatra mipetraka hoe tsy maintsy manefa ny trosantsika tsirairay avy tsika amin'ireo olona ireo, satria Jesosy efa nanefa ny solo antsika, efa nanefa fahanantsika ny toerantsika efa nalain'i Jesosy, dia anjarantsika indray no mampafantatra any sasany izay mbola tsy mahafantatra, satria ho antan'i Jesosy anao io rehefa tonga ny fotoana, aiza ihany. Ary ireo olona ireo izay tsy nitantarahanao ny lalana tena izy sy ny zavatra efa fantatrao, ny fahazavana azonao, dia anitsiny ianao koa raha pitsy hoe hitako foana izy ny mandeha vavaka,
hitako izy manao an'izao nefa za tsy mba nanaovana asa fitoriana. Izay nefa dia isan'andro dia miaraka foana. Anefa izy tsy mba manao asa fitoriana. Tango tsy nalala an'izany aho. Dia mahazo tsiny amin'ny ran'olona iny ianao rapitro. Tadidiro tahaka ny nataon'Peter. Rehefa nitory izy ka tsy nandray ilay olona dia niteny izy hoe afaka amin'ny ranao aho. Dia izany koa takian'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Na hiaino izy, na tsy hiaino izy, na hanaraka izy, na tsy hanaraka izy, dia mila miteny ianao manala ny trosanao amin'ny olona io. Fa ho antanenanao io ran'ny olona io raha toa ka tsy voavonjy io olona anankiray io. Nefa mitakosina aminao sy nandanianao fotoana nandritra ny androm-piainanao miaraka aminy. Nefa ny soa sy ny hazavana ao anatinao tsy mba nizarainao taminy. Hotohizantsika indray ao amin'ny andininy manaraka. Ny amin'ny andininy 7, 8 sy 9. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao amin'ny tanànanao anankiray, amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tanànao amin'ny rahalahinao malahelo. Fa sokafo tsara amin'ny ny tanànao ka ampisambory izay ilaina izy. Araka izany mahory azy. Mitandrema fandrao hisy hevi-dratsy ao am-ponao hoe atongotra ny taom-panavotana. Fahafito dia ny tompon'ny tom-panafahana ary ny ratsy fijery ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao. Ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotana ho anao izany. Trosa tenenina eto dia arizaka ohatra hoe nanana olana zany ianao tamin'ilay rahalahinao na rahavavinao na ny ankonanao na mifanohim-bodi-rindrina aminao izay mitakosina aminao, izay manodidina anao. Ohatra izany hoe nanao zavatra tsy nety taminao izy dia ianao tsy mamela azy akory. Izay ilay ianao tsy mamela ny trosa, izay ilay trosa mila esorina, ny alahelonao anatiny mila esorinao zany. Mivavaka amin'Andriamanitra anao mba hiala an'izany. Tsy hanana alahelo amin'ny intsony, tsy ho tezitra amin'ny intsony, tsy hamaly ratsy azy. Mila esorina zany trosa ao anatinao zany. Avelanao ny zavatra tsy mety natao. Dia eto koa raha miara-nofo indray tenenina eto, izay ny ara-panahy. Raha miara-mijerentsika indray izay miara-nofo dia hoe ohatra zany hoe tsy manana izy nefa ianao tsy mba manampy azy akory. Tsy manana sakafo hohanina izy nefa ianao tsy manampy azy akory. Tsy salama ny zanany izy, tsy salama amin'ilay tokantrano anankiray. Tonga mba mangataka vola aminao dia efa mihevitra ianao angaha izy avoahefa an'iny fa efa firy ary ihany lasa an'izay tsy mifaina. Manana ianao nefa tsy manome. Fanafody anefa ny mangatany tao aminao fa tsy salama ilay zanany na tsy salama ny olona anankiray tao amin'ny tokantrano. Dia mba endrana vola izy aminao mba hitondrana ny fividianana fanafody nefa tsy nomenao zany. Hitaraina amin'Andriamanitra iny olona iny. Eny, dia azo tsiny amin'Andriamanitra ianao raha toa ka tsy malala mamonjy azy. Eto dia tsy tokony haidy amin'ny hafa isika, fa tokony hizara sy hanome izany azontsika atao amin'ireny rahalahintsika ireny. Izany ny trosa tiany avoaka eto. Na amin'ny ara-nofo izany dia mila mizara ianao. Ary amin'ny ara-panahy kosa indray dia ny alahelonao ao anatinao sy ilay nangerifiry ianao, nampitomany ianao, mila fafahanao tanteraka manala ny trosany olona iny ao aminao. Efa Andriamanitra efa manala ny antsika dia isika koa mila mamela ny hafa.
Hoamarana antsika ny vaky teny ary dia eo amin'ny andinin'ny 10 sy 11. Omeo tokoa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahin'i Jehovah Andriamanitra anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataony tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'izay malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafy tsara amin'ny rahalainao ny tananao, dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Izany izay manome am-pifaliana no tian'Andriamanitra. Omeo izy ary aoka tsy alahelo ny fonao. Izany zavatra takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, mba ho kristianina malala tanana isika sy hanampy ny hafa, ary kristianina mba ahay hamela heloko ny hafa isika fa tsy hitana alahelo amin'ny hafa. Izay le trosa tiano ho tenenina eto. Izany hoe rafitinina zany ny tapany faharoa teo dia izany hoe ianao mba hanafaka ny hafa ihany koa, hanampy azy amin'ny ara-nofo amin'izay zavatra tokony ilainy raha manana ianao dia mizara, ary hanampy azy faharoa, hanampy azy, hanala azy sy hanatoro azy ny lalana mahitsy izay tokony hizorany. Izay zany ny amin'ny tapany faharoa. Izany ny antony nanambinana anao, izany ny antony nanafahana anao mba hanampy ny hafa sy hanafaka ny hafa ihany koa. Raha ho fitiantsika zany izy teo dia ohatran'izao, araka an'ilay voalaza tamin'ny voalohany tery hoe dedy folo mizara anankiroa ary ny hazo fijaliana koa mizara anankiroa. Ny fizarany voalohany dia ny fitiavana na fifandraisana Andriamanitra sy ny olona, ary ny fizarany faharoa dia ny fifandraisana na fifankatiavana ny entre ny olombelona samby ny olombelona. Dia Andriamanitra zany efa naneho fitiavana antsikany dia efa olafaka isika. Izay ny entre Andriamanitra sy ny olombelona. Dia ny entre ny olombelona samby olombelona indray, ianao izay efa ao anatin'ny fahazavana, ianao izay efa manana jiro no tokony hanazava ny hafa ihany koa, hanatoro azy ny lalana izay tokony andanana, ary hamela heloko azy raha misy tsy mety nataony fa tsy ho tazoninao ho anao zany. Mila mahay mamela heloko zany isika, ary hanampy azy amin'izay zavatra tokony azonao hanampiana azy amin'ny ara-nofo, fa tsy hoe asa fitoriana fotsiny dia ampy, fa miaraka izy roa. Ahoana moa raha anao asa fitoriana amin'olona anankiray ianao ary mahidy indramany zavatra ianao tsy nanome akory, na ianao ary andeha ndondona varavarana azy tsy sahanao akory. Fa rehefa ianao kosa efa zara mizatra, mamonjy olona ianao, mizara fitiavana ianao, misy fifaliana amin'ny fiainanao, dia tsisy sakasakana mihitsy handeha hanao asa fitoriana. Ka izay zavatra izay zany mila fantarintsika tsirairay avy hoe ohatran'izany no manara-dia an'Andriamanitra. Manao anao ny ara-nofo ary manao ihany koa anao amin'ny ara-panahy. Ho fehiny izay rehetra voalaza teo ary dia ndao hanao vavaka fanoloran-tena isika. Fa efa azontsika ny fandresena, efa azontsika ny fahafahana avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Tompo antananao tokoa, hatrizay sy ho mandraka izay. Ny andronay na ho ratsy na ho soa, raha eo matoky izahay riray. Koa natahotra na haihai, tsy handrisanay intsony re. Efa azonay ny fahafahana taminao mpamonjy lehibe. Isan'andro eny isan'ora, manakaiky anay ianao, mampahery amin'ny teny mora,
sy manoro lalana izao. Sambatra ao ry tompo ty, fanafahanao ny fo, voninao anao izay ny dia, sy aritra izay manjoa. Mamy reny teny fikasana, ivelomako an-tany ety, soa indrindra koa ilay kanana izay miandry ao kotrare. Fahafahana mitafotafo no mameno ny kapokako, ny haiko no vidina lafo, azo antoka ny fahafahako. Amen. Iarako vavakantsika, misaotra anao izay iray malalo, fa navita iny tohoteny iny. Jesosy io, ianao iny anazavan'izany bebe kokoa ao an-tsainy tsirairay avy. Ary ianao any ameno izay banga, izay latsaka izay tsy voatonona ny vavako teo. Sotra tompo malalo. Amen. Ny hainao hatramin'ny farany, ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny fahafahana kosa dia efa azonao izay nandre ity teny ity androany. Amen. Suratani